antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary miombona amin'ity zoma fa 7 amby roapolo ny volana jona ity ary dia misaotra ny tompo afaka nandingana ny fotoana lehibe omaly isika malagasy manantitra ny fiarabana mba ho fahafahana iainanao amin'ny Kristy ny fahafahantsika. Dia ny salamo fahasivy amby roapolo andininy voalohany sy faharoa no iarahantsika mamaky. Fiarahamandinika soratra masina anio fa ikisaka kely amin'izany salamo fahasivy amby roapolo izany isika. Salamo fahasivy amby roapolo andininy voalohany sy ny faharoa nitsangana idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo, manomeza ny Jehova ary zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova, meo an'i Jehova ny voninahitra ny anarany, miankofy eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiaingona masina. Amen. Hivavaka isika. Tompo, indreto indray izahay miombona eto anatrehanao. Misaotra noho ny fotoana rehetra efa namelanao anay teo ambany tanam-pahasoavanao. Misaotra anao indrindra noho ny niarovanao ny firenenay manodidina ny vanim-potoana ny asaramanitra tamin'ity herinandro ity. Ary misaotra anao ankehitriny raha manatrika anay eto ianao dia ampahitanay ny voninahitrao. Fa manoloana ny voninahitrao sy ny alehibe ny fitiavanao no mampahaminatra anay satria tsy nanome voninahitra anao araka ny tokony ho izy izahay, nanososy sy nanala-baraka ny anaranao masina aza tamin'ny fandikanay nididinao ka tsy nahavava olombelona anay teo amin'ny ankonana sy ny fiarahamonina, eny tsy niainana ny fahamasinana raty amin'ny fiombonana masina aza. Mamindrafo aminay tompo noho ny hita malaky mahazo anay, ary eto ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina irina indrindra hitarika anay amin'ny fahatokiana ny famelan-keloka, hitarika anay amin'ny fiarahamandinika ny soratra masina, ary dia mitenena mandrakariva fa vonina iaino anao izahay. Amen. Korintianina voalohany toko 10 manomboka amin'ny 1:1 hatramin'ny 2:10 voalohany. Toko 10 andininy 2:10 hatramin'ny toko 2:10 voalohany. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ko amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay atafotohina ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahaka akoho manao izay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena. Izy aoka nahaka ianareo dia tahaka ny anahafa koa an'i Kristy. Amen. Ray masinao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo, misaotra anao izahay mbola manome anay fotoana iaraha-mandinika ny soratra ao masina, ary satria tsy efa nisain'ny olombelona ny famankevitra izany soratra masina izany, dia miasa mahery amin'ny fanahinao hatrany ianao mba ahatakaranay ny sitraponao, dia hitombo amin'ny faharesen-dahatra izahay, hitombo amin'ny finoana izahay, hitombo amin'ny fahavononana amin'ny fahamasinana sy ny fanompoana izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10 andininy 2:10 hatramin'ny toko 2:11 sika no nalefa nikalatra mofinaina perikopa tamin'ny alahady izy io. Dia aloha sika hiresaka kely momba ny bokin'ny Korintianina voalohany. Toko 9 soratan'i Paoly. Be dia be ny andinin-tsoratra masina tokony hoe mivoany fiainantsika kristianina ao. Ny soratra masina rehetra moa tsy isy azo anavahana fa misy hoe mahavantana. Inona ohatra? Korintianina 15:10
inona koa fitiavan'i Kristy no manery anay aiza ho aiza zany. Firy azafady? Ery, rehefa efijakema zao tonga dia natao amin'ny Korintiana voalohany toko 10:5-7-20. Miorena tsara aza miova. Kely sisany ananana izy io e. Efa mifarana tamin'ny tapaka ny volana Jona moa ny tao-piasana. Atre, tonga dia fetim-pirenena maly zany. Tiavana ny lehibe indrindra. 13 iny mora tadidy. Inona koa? Eo kaiky eo, eo ambony eo. 12, 1 Corinthiens 10:12. Eo ambany eo koa tsy misy fakapana mahazo anareo fa tsy izay zakan'olombelona nefa mahatoky Andriamanitra. Iny le fitentsika matetika rehefa mafimafy izay ny dia Andriamanitra tsy manome izay tsy zaka e. Dia io izy io 10:13. Ao ny teny alalaitsika fiangonana ny amin'ny fanorenana ny fanasan'ny tompo io amin'ny toko 112 io. Dia arak'izany koa ny kapoaka. Rehefa ninana dia hoy izy sao dia foronina ireny fieritreretanareo azy. Rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako anareo izao no atao fahatsiarovana dia arak'izany koa ny kapoaka. Na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Io zany ny antsika protestanta io. Fa tsy hoe na oviana ianareo mihinana ny mofo ary misotro amin'ny kapoaka mopera. Tahoana raso zana. Fa miara misotro, miara mihinana, miara misotro. Tao ary sika androso raisika ny taratasy taridalana. Boky ny Korintiana voalohany. Ny nanoratana, ny mpanoratra, ny antony nanoratana sy ny toetoejavatra ny tranga nandritra ny fotoana izay nanoratana azy ity. Ny taona nanoratana dia manodidina ny 350, 750 taonan'i Kristy tany Efesosy. Everina fa tamin'ny 10 misionera fahatelo nataon'i Paoly. Iza no nanoratra. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany dia ambaran'i Paoly no hoe Paoly apôstôlin'i Kristy sy Sôstenina rahalahy. Io zany no andraisan'ny mpandinika hoe ny mpanoratra dia tsy Paoly rery na everina hoe Paoly aza no misongadina fa satria izy ireo no mitondra ny fiarabana dia izy ireo zany no everina fa nanoratra ity epistily ity. Toy ny hoe sekreteran'i Paoly i Sôstenina. Averina indray ny anarana hoe Paoly, ilay hoe Saoly. Ao amin'ny asany apôstôly 13:9 azafady amin'ilay fanonana tarehimarika teny frantsay. Ao amin'ny asany apôstôly 13:9 i Saoly izay ataoko hoe Paoly. Io zany ohatrany hoe Rabe Jacques. Rabe anarana amin'ny maha-malagasy, Jacques anarana amin'ny inona zanatany frantsay. Ohatra hoe raha Anna Cédric dia Anna anarana amin'ny maha-malagasy, Anna anarana nofidiana amin'ny zay fananana zoam-pirenena frantsay. Zay zany io fa tsy hoe Saul niova Paul, tsy ana hoe S niova P. Anarana io ny iray Saul amin'ny Hebreo taranaky ny Benjamina azy
ary Paoly amma olo-pirenena romanina azy efa milaza moa ny momba azy Paoly dia hoe Hebreo taranaky Benjamina ary Zakoa dia Romanina, manana ny zo-pirenena Romanina. Dia izay zany le nanoarako azy teo ohatrany hoe Rabe Jacques, Rabe amin'ny maha-malagasy, Jacques amma frantsay na fankafizana frantsay. Azafady aminareo manana fanampina anarana vazaha talohan'ny fanjanahana talohan'ny fahaleovantena moa dia matetika nisina anaram-bazaha fa taoriana mazana dia natao malagasy ranoindray. Fa taty aoriana kely indray dia nisisina anarana frantsay na anglisy rehefa mba manontany ray aman-dreny manolotra an'izany amin'ny sakramentan'ny batisa. Inona ny dikan'ity anarany ity? Sasany mahafantatra, sasany tsy mahafantatra. Fa maninona izy ny atao an'iny anarany? Mba tiany ho tonga any États-Unis izy. Ohatra, ataony teny anglisy ny anaran'ilay zaza. Ve dia mba iny zany no alain'ny olona anonana ny anarany rehefa ratr'izay izy tonga any. Azonareo ve? Zany hoe io fanomezana anarana io misy toe-tsaina dia mari tsara fa neny ankizy amin'izao dia ataoko hoe misasaka. Raha misy atao batisa misy tovana kely teny vahiny na teny tsy fantatrao zany sady tsy frantsay tsy anglisy fa tena milaza toe-tsaina io, milaza zavatra io anaran'io. Dia rivotra nitsoko zany amin'izao fa anelanelan'ny talohan'ny fahaleovantena tsy maintsy nisy teny frantsay ny anarana. Tarina ny fahaleovantena ny ankamaroany ray aman-dreny dia tsy nametraka anarana fa tsy teny malagasy. Dia amin'izao indray zany izy somary miova kely satria fantatsika fa kisakisaka mitady mpita ranomasina avokoa hanao sesitany tenany malagasy kehitriny noho ny antony samihafa. Dia tokony ho mariantsika zany fiovana eo amin'ny fiarahamonina izany. Ahoana azafady? Misy anaratsinao koa rehefa kelikely afa tsy izay mety isinao moa zany dia efa anitra teo. Zay mihitsika, zay mihitsy ilay izy fa tsy hoe zavatra mandeha ho azy fa toe-tsaina volen'ny zava-misy ny mahatonga ny anarana. Iny moa ilay hoe fantatsika zany fa tsy hoe noho ny fiovam-po no nahatonga ny fiantsonao hoe Paoly fa efa anarany raha teo io rososina Saoly amin'ny maha-Hebreo, Paoly amin'ny maha-olo-pirenena Romanina azy. Ary satria apôstôly Jentilisy izy dia ny anarana hoe Paoly no nentiny nanatanteraka ny asany satria mivezivezy maneran-tany izy zany fa tsy nijanona tao amin'ny faritry ny Jiosy ihany. Tsy raha azonareo zany na tsy. Ny anarana hoe Jacques zany nentiny nandehandeha hatrany Frantsa, hatrany États-Unis, hatrany amin'ny faritry Afrika mba amorany fanonana sy hampanakaiky azy kokoa amin'ny fiarahamonina. Zay io. Zay ilay mpanoratra. Ny antony nanoratana dia famahana ny olana teo amin'ny fiangonana. Raha mamaky ny epistily isika ka mandinika dia mahatsikaritra fa raha nisy fiangonana be olana indrindra teo amin'ny ara-piarahamonina ny fiombonan'ny olona masina, teo amin'ny ara-potom-ponoana satria betsaka ny zavatra tsy azon'ny olona dia nahatonga fiviliana ao anatin'ny tao, tsy nahamarina ny fiainan'ny fiangonana. Raha nisy zany dia ny tao Korinto no be indrindra. Famahana olana, famaliana fanontaniana nalefan'ny Korintianina tany amin'ny Paoly, izay nitoro ny filazantsara namakilay tao moa, dia ny fampianarana ohatran'ny boky rehetra ao amin'ny Baiboly ny an'ny Kristy izay ivon'ny fiainana sy ny famonjena. Ary tsara fa ny boky rehetra ao amin'ny Baiboly manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy rehefa diniantsika dia tsy maintsy mampivoatra n'izay Kristy ivon'ny fiainana sy ny famonjena izay. Tsy maintsy misy mandrakariva ao ohatra hoe tandindon'ny Kristy any amin'ny boky ny Genesis, any amin'ny boky ny Exodosy, misy foana zany rehefa mandinika isika, misy mandrakariva. Iny ary ny toe-javatra nitranga na nisy andritra ny nanoratana ny epistily. Ny toerana nisy an'i Korinto aloha dia
renivohitra Akaia izy. Izay ny fangarony sokajin'olona maro nanerana ny tany tamin'izany. Ao zany ny jiosy, efa jiosy rahateo, ary ny jentilisa reo avy amin'ny firenena samihafa sy nivavaka tamin'ny Andriamanitry ny jiosy. Samy nanana ny Andriamaniny. Na izay ihany aza dia efa ampy hiteraka olana eo amin'ny fiangonana satria ranona nanompo ny sampy tahaka izao resy lahatra. Ny jiosy nanompo an'Andriamanitra tokana araka ny testamenta taloha resy lahatra fa Jesosy no Mesia. Dia nisy koa mpanompo sampihafa izay nitoky tamin'ny andriamanin-kafa noho ny an'ny sampihafa, mpanompo sampihafa, dia fifangaroana foto-kevitra ara-pivavahana samihafa no tonga tao amin'ny fiangonana. Olona miainga avy any amin'ny foto-kevitra ara-pivavahana samihafa no tonga resy lahatra kristianina. Sarotra ny mandrindran'izany akoatra ny fahasamihafan'ny fiaviana satria izay ilay Korinto tanànany tsena izy ifamoivoizan'ny karazan'olona maro. Akoatra ny fahasamihafan'ny fiaviana dia tao koa ny fahasamihafan'ny fivavahana izay mahasarotra ny fitoriana ny filazantsara. Tsy mandeha ho azy mihitsy ny hoe karazan'olona manahoana ny ao amin'ilay fiangonana. Aviazavy izy ireo no resy lahatra ary manahoana sy manahoana avy ny toe-piainany. Mila tantanina zany rehefa mitondra fiangonana raha tsy tianao hikorotana ny fiangonana. Mila voajerinao daholo ireo karazana rehetrarehetra ireo. Dia izay no nahasarotra ny fitondram-piangonana tao Korinto, ary indrindra rehefa lasa moa Paoly dia navela teo hikarakara ny tenany tao ny kristianina dia sahirana zany ny fiangonana. Izay ilay contexte anankiray, ny fifangaroana amin'ny lafiny ara-pinoana, amin'ny lafiny ny fiaviana ny tiana ho tenenina fa samy efa resy lahatra ny maha-kristianina izy. Fiaviany ara-pinoana, fiaviany ara-tanàna, ara-paritany, ara-pirenena dia nahasarotra ary niteraka olana teo amin'ny fiainan'ny fiangonana tao Korinto. Teo koa ny fifandimbiasan'ny mpitondra fivavahana izay hitantsika ao amin'ny fiandohana toko faharoa sy ny toko fahatelo, misy hoe Kefasy, Apolosy sy ny sisa. Ny anankiray dia efa voalaza teo hoe ny tsy filaminana tao amin'ny fiangonana, na tamin'ny fomba-pivavahana na tamin'ny fitondran-tena. Ny zavatra fahatelo izay nitranga dia ny ilana fampatsehivana ny tena fiainana ny atao hoe fahafahana kristianina, satria mieritreritra ny kristianina fa tena efa afaka izy dia afaka tsy fefenana amin'inona amin'inona tsony, fa raha ny fampianaran'ny Paoly izay manandrindrindra ny perikopantsika dia ny hoe asio hisatra na asio frein ihany ity fahafahany ity, fa tsy mahasoa anao ihany fa ny mahafaly sy ny mahasoa ny hafa koa no jerena. Izay ny zava-nisy tao Korinto. Ny drafitry ny boky dia ireo natolotra antsika ireo. Ny fampidirana misy ny fiarabana sy ny hevitra ankapoben'ny boky dia ny toko voalohany, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy. Ny fizarana faharoa dia ny fitanisana ny fifandirana sy ny fizarazarana, toko voalohany andinin'ny fahafolo hatramin'ny toko fahaefatra andinin'ny faharaika amby roapolo. Ny fizarana fahatelo dia ny zava-nitranga ara-panahy, fahotana sy ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny toko fahadimy andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahaenina andinin'ny faharoapolo. Ny vali ny fanontaniana nalefa ny fiangonana tamin'ny Paoly, raha mijery ny soramandry sika ohatra eo ambanin'ny perikopa misy ny antsika dia ny hoe ny amin'ny tokony hisaroana ny vehivavy loha ao am-piangonana. Dia hitantsika maromaro zany, misy fanontaniana izay nataony ny fiangonana tao Korinto nalefa ny tamin'ny Paoly, dia manoratra Paoly mamaly mitondra ny valiny mifanandrify amin'izany mba ho fampianarana ny amin'ny fanasan'ny tompo, ny amin'ny tokony hisaroana ny vehivavy loha,
ny amin'ny hena izay efa natao fanatitra tamin'ny sampy any amin'ny toko 15, ny amin'ny fanambadiana any amin'ny toko 17, ny amin'ny fijangajangana any amin'ny toko 19. Izay ilay hoe valina fanontaniana. Ny fitondran-tena amin'ny fanompoam-pivavahana ao anatin'io moa ilay fandaminana ny fisian'ny fanomezam-pahasoavana samihafa. Misy mieritreritra hoe ambony kokoa, misy manao tsintsinina ny hafa, fa dia ampianarin'ny Paoly ao ny fandrindrana ny fanomezam-pahasoavana samihafa, mampianatra, manasitrana ny teny amin'ny teny tsy fantatra, ilazany hoe zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny tompo iray ihany. Mifameno ireo fanomezam-pahasoavana ireo fa tsy afaka na hoe vita fiofanana ny tena matanjaka, ny mpiandry ny tena izy, tsy isy ohatry ny lehilahy kristianina. Tsia, fanomezam-pahasoavana dia samihafa ary mifameno. Na mpianatra Paoly mifandrindra ireo hoe fa miteny ihany izy hoe faiza mampianatra ny tena zava-dehibe. Ny manaraka any amin'ny toko 10, ny toko manontolo io ilay tena mampiavaka antsika kristianina. Ny amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, fampianarana lehibe izay tena tokony mahasoantsika kristianina satria fototry ny finoantsika. Nanjavozavo tamin'ny Korintianina koa izany atao hoe fitsanganana amin'ny maty, ary dia nanazava momba izany Paoly amin'ny toko 10 manontolo. Ny farany moto ny epistily rehetra dia fanaovam-beloma sy fanantitraterana, ny fampahirezana sy ny fananarana samihafa. Dia izay maro tsara fa amin'ny famaranana ny epistily nosoratan'ny Paoly mazana tsy mba adinoiny mihitsy ny manoratra ho an'ireo, manao veloman'ireo mpiara-miasa any amin'ny tanàna izay anoratany. Mampiavaka ny Paoly mihitsy efa naverimberina tamintsika ny fahatsiarovany mpiara-miasa. Izy tsy mba manao tsintsinona mpiara-miasa fa tena tsarony ao am-pony foana ny mpiara-miasa. Izay ny mombamomba nyity Korintianina voalohany eo ambany masika ity. Manahoana kosa ary ilay anjara mofinainantsika ny toko 10 faraka amby 30 hatramin'ny toko 11 voalohany. Fananarana izy io mba tsy hanara-po hoy ny soramandry eo ambonin'ny toko 10. Fananarana fandrao misy manara-po araka ny nofo ka tratry ny loza. Soramandry moa dia tsy anisan'ny vakiteny fa karazan'ny taridalana fahazona ny hevitry ny teny voarakitra ao anatin'ny soratra izay entiny andry. Ty toko 10 ity zany dia vao mariky ny soramandry hoe ny mpanoratra dia mananatra ny mpamaky mba tsy hanara-po ndrao dia tratry ny loza. Azavaintsika tsy kelikely ny andininy 4 ao anatin'ny mofinaina. Any amin'ny farany dia isy famitinana ary somary miova-kely tsy nomena mivantana ny fampiarana fa andao mba hifampiresahantsika. Andao mihitsy mba hoe hiara-mandinika isika fa tsy hoe isy mandinika rery dia io ihany no miresaka eo. Lasa mandeha hily. Dia andao ary sika eo amin'ny 7 sy ny 12 voalohany no naka voambolana fototra vitsivitsy azona manazava ny hevitry ny teny. Ny toko 10 faraka amby 30 dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ko amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Tsy hoe na mivavaka nareo na mamaky teny na mihira dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra fa inona? Na mihinana na misotro na inona ataonareo. Inona ary ny hevitra izany? Izany hoe ny fiainantsika antsipiriany mihitsy dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra. Na mibitsibitsika ianao, na miteny mafy ianao, na misotro rano ianao, na mihinam-bary ianao, na mandeha ianao, na mipetraka ianao, na mitsangana ianao, na mitingitingina ianao, ninona ataonao dia ataovy voninahitr'Andriamanitra. Tena nitsipiriam-piainantsika mihitsy ry fiangonana malala
ataovy voninahitra Andriamanitra. Rehefa manao zavatra zany sika tsy hoe kory teny rereriky ny lalina manome voninahitra an'Andriamanitra ve zao ataoko zao, ndeha ho aria manome voninahitra an'Andriamanitra ve, fa saintsainy foana ny hoe mitondra ary manome voninahitra ho an'Andriamanitra ianao amin'izay ataonao. Tsy atia mpiangonana ihany koa hoe avia miondre dia iondrika tokoa, fa amin'ny fotoana rehetra na izanaiza any an-tokantrano, any amin'ny toeram-piasana, eny an-dalambe, amin'ny faneraserana, amin'ny hafa, amin'ny fijoroanao na amin'inona na amin'inona, dia saintsaino ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ninona ataonareo na mihinana na misotro ianareo. Io moa zany ilay mbola fanamafisana eo ambony eo ilay hoe ny enaterana amin'ny sampy no olana. Raha misy manao aminareo hoe enanaterina tamin'ny sampy eo amin'ny 720 fa 720 dia aza homana no amin'ilay nilaza sy ny fieritreretana. Fieritreretana hoy izao tsy ny an'ny tenanao fa ny an'ny olo-kafa. Fa nahoana ny fahafahako no dia tsara ny fieritreretan'ny olo-kafa, fa raha amin'ny fisaorana no andraisako izany, nahoana no tenenina ratsy amin'izay anaovako fisaorana. Raha ohatra hoe io moa zany perikopa tamin'ny lahady alady mivokovoko manga, raha toa ianao ka misotro dia eritrereto ny fieritreretan'ny hafa. Moa zany nampianarana tany amin'ny toeram-panomanana hoe raha ny amin'ny mariazy ianao ka misotro dia hoy ny mahita anao hoe pastera misotro ohatran'iny, ena zany ataoko ohatran'iny, aika tsy maninona. Zay le hoe ny fieritreretan'ny hafa. Fa mafy be zany satria maninona ny fahafahako no tsarain'ny hafa, kanefa no ny hafa manamafy izy eo amin'ny 7:30. Tsy ny mahafaly ahy ihany fa ny mahafinaritra ny hafa sy ny mahasoa azy. Sao tsy nahasoa azy ny fahitany any kasika ohatran'iny na tonga azy ho mpidoroka. Atsinareo ve dia tsy maintsy mitantrona zany fa za tsy enao hoe any an-trano misotro ohatran'izany. Fa tena hoe ao anatin'ny fiarahamonina isika kristianina dia aza manara-po satria hoe afaka, ka rehefa hoentina mibavaka ny zavatra rehetra dia maso eritrereto ny hafa. Ianao mety mahafetena fa ny hafa manara-po izy tsy mahafetena dia tsy njovy ny hafa. Ny zavatra rehetra ataonao dia atao voninahitra Andriamanitra. Ny 2:30 aza manao tsinotsinona ny hafa, aza manao izay ahatafitohina ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra. Lehibe io hoe fiangonan'Andriamanitra io, fa tsy kely koa ny hoe jiosy na jentilisa. Fiangonan'Andriamanitra dia isika kristianina. Ny jentilisa dia ireo mpivavaka ivelan'ny teny fikasana araka ny testameta taloha, ary ny jiosy dia ireo mbola mifikitra amin'ny testameta taloha, ireo mbola tsy manaika ny Jesosy Kristy. Arovy aza atao tsinotsinona ireo sokajin'olona rehetra manodidina anao. Aza hitsakitsahana, aza atao tsinotsinona, fa homelanja foana izy zany. Eritrereto foana ny momba an'ireo olona ireo, fa tsy hoe satria ianao efa afaka evoavonjy, marina fa malalaka tokoa ny fiainanao, tsy izay vitanao no hamonjenanao, fa ny efa vitany Kristy, fa saintsainy ny manodidina. Dia asa ho fa tena tsy manao tsinotsinona nizaniza na ny foto-kevitra nizaniza ianao, fa manao zava-dehibe zany. Fa nitretena sy fitiavana ny tokony hibaiko io ny safiditsika. Nina hoe manetretena na dia efa tena matanjaka be aza ny finoanao, tsy maninona io na atao ary. Eritrereto foana ny hafa. Zay le hoe ny fiainantsika kristiana dia tokony hisy frein foana. Tena hoe anka mba mieritrereta aloha vao manao zavatra, mba havadio impito aloha ny lela vao miteny, misy fitandremana foana.
mety hoe sarotra zany nefa rehefa tena miaina isika amin'izany a dia hitanao hoe anka tsy sarotra zany fa fahasoavan'Andriamanitra. Tadidio tsara ny Jesoa rehefa niara-kinana tamin'ny mpanota dia izy menomenona ary fariseo miara-minana amin'ny mpanota dia za zao dia hiditra etsy amin'ity bary itsy dia nareo lasao pastera inona koa ny ataon'io ao. Eny ary ny 30 eto isika no manomboka hijery teny fototra vitsivitsy. Mitady izay mahasono maro io moa dia teny voizina eo anivon'ny sampanasa safy fampandrosoana mitady ny mahasono maro teny fanevatsy tadidiko na fahafiry taonan'ny safy na fahafiry taonan'ny safy fa io no nalaina. Mahafinaritra le izy raha tena ny dikany arabaky teny io hoe aresiko io fa ny nandikana azy atao amin'ny baibolintsika dia hoe mampifaly 30 tahaka koa manao izay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasono maro mba ho vonjena. Amin'ny dika teny afaka ilay mampifaly fa azafady diso. Mahafinaritra atao amin'ny bokintsika fa mampifaly koa izy amin'ny dika teny hafa. Tsy hoe amin'ny fitiavan-tena ka izay hafalifaly ny tenanao fa mba jereo koa ny mahafinaritra ny hafa ary tsy hoe mahafinaritra ny hafa fotsiny fa misy tovany eo hoe ny mahasoa azy. So mahafinaritra ny hafa fa tsy mahasoa. Mety mahafinaritra ny hafa ianao averiko ihany satria vokovoko manga no nametrahana an'io tamin'ny alahady. Mety faly ny hafa pastera tena cool zany moa zany cool rehefa manao an'ity pastera tena cool fa mahafinaritra ny hafa moa ve mahasoa azy. So averin'ireo so ianao le nanao zavatra ohatran'iny mahatonga ny olona manodidina anao anao zavatra 2 metatra. Raha ianao nanao zavatra 2 centimetatra tamin'ny fatran'ny fitondratena anankiray izy nanao 2 metatra na 2 kilometatra. Mahafaly sy mahasoa ve? Misy tovany io fa tsy ny mahafinaritra ny hafa fotsiny ny ataonao fa ny mahasoa azy koa. Dia ny faharaiky ambin'ny 10 voalohany manahafa tahaka ny anahafa koa an'i Kristy. Ny hoe manahaka dia mimetesy makatahaka amin'ny ohatra velona. Misy filazana hoe kofehy manara-panjaitra. Zany hoe izay ataony dia ataoko. Tsy ny hitanareo ilay kilalao eny am-pitsangatsanganana. Tehaka ilay mpitarika dia maninona daholo koa? Makatahaka an'iny ny olona rehetra, manaraka an'iny hetsikin'ny mpilalao rehetra. Sa tadidinareo zany kilalao imbonan'izany. Misy olona tendrena miafina tsy fantatry ilay olona eo afovoany alaina tahaka dia izay fihetsika ataony no ataony rehetra. Dia ohatran'izay io hevitry ny teny io. Paoly dia tsy hoe mampianatra amin'ny alalan'ny toriteny ihany fa mampianatra koa amin'ny alalan'ny zavatra ataony amin'ny alalan'ny fiainany. Manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy. Dia tena hoe mitari-dalana ho amin'ny Kristy ity zany Paoly. Ity Kristy dia mijery azy eo ny fiangonana. Paoly manahaka an'i Kristy ary ny fiangonana manahaka an'i Paoly. Famitinana ary ny kristianina amin'ny fiainany manontolo ny antsipirian'ny fiainany dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Zay. Ny faharoa tsy fahalalahana ny tanjona. Mifanantsoana ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy nefa aoka tsy entinareo manaraka ny nofo izany fahafahana izany fa mifampanimpo amin'ny fitiavana. Hoy ny Galatiana 5:5. Dia tsy fahafahana ny tanjona fa fitiavana sy fanompoana ho amin'ny fanasoavana ny hafa. Ny fahatelo manentana ny fiangonana mba hanahaka azy amin'ny fomba iainany miaraka amin'ny Kristy i Paoly.
fanompoana sy ohatra velona ny ilaina fa tsy fampianarana fotsiny. Fanompoana sy ohatra velona ny ilaina fa tsy fampianarana fotsiny. Io any amin'ny dinika batisa dia fampianarana amin'ny fanatanterana ny fanekena voalohany manao hoe faharoa manao hoe manaiky ve ianareo fa ho fianarana ho an'ny zaza amin'ny teny sy amin'ny asa. Misy fototra ara-tsoratra masina koa zany ny fanekena iny. Izany hoe amin'ny zavatra lazaiko, amin'ny zavatra ataoko dia fianarana ho an'ny zanako atao batisa. Dia izay no tadiavina eto amin'ity soratra masina ity. Tena ho fianarana sika tsy amin'ny teny ihany ka hoe ndana mivavaka, fa amin'ny asa indrindra amin'ny fiainanao dia toy ny hoe ndao hivavaka. Tsy izany moa. Fa raha ohatra ny zanakao ataonao hoe ndana mivavaka, sahirana ianao aty mandeko. Fa ndao hivavaka, ndao hianatra sekoly alahady, fa tsy hoe ndana mianatra sekoly alahady. Ndao hianatra sekoly alahady dia ianao hoe izy eto sokady zaza, ianao ery sokady lehibe. Dia falery izy hoe miara-mianatra izay sy dada sy neny, fa tsy ohatran'ilay manatitra any an-tsekoly dada sy neny hoe manatitra dia lasa dia makandray. Tsia, fa hay miara-mianatra sekoly alahady izay sy dada sy neny. Fa azo atao kosa mianatra eo amin'ny sokady zaza, fa tsy hoe kory hoe tsy azo atao zany. Za sokady zaza miaraka amin'ny zanako vao maika izy faly. Zany tena mampandroso zany. Izao ary dia manasa antsika mba hamaly reto fanontaniana 5 reto. Tena hoe hifampizarana sy hifanakalozana. Tsy dia mety moa zany ny toerana iny fa napetrako hatramin'ny voalohany ity toerana mitokatokana sy lavidavitra ity, fa rehefa hoe miaraka dia miara-mandinika soratra masina, tena latabatra boribory zany. Ao ary valiana ny fanontaniana. Ahoana no ahafahako ianao mba mandinika ka zarao amin'ny hafa, manome voninahitra Andriamanitra amin'ny asa sy ny fihinana andavanandro. Ahoana ary io? Raha teo amin'ny fanaoko teo aloha izao dia tonga dia nomeko anareo ny valiny. Fa izao sika ndao mba hiara heritreritra dia manankarena. Tsy mihinana afa-tsena kisoa. Ohatra hoe alohan'ny hihinanana sakafo dia tsy maintsy mivavaka. Naizanay efa tsy hoe ao an-trano ihany dia mivavaka. Mahalala onony. Tena lazaina amintsika fa na io sakafo feny antsika andavanandro io, tsy haiko na vary na paty na mofo dipaina no hohaninao andavanandro, fa izany koa efa miova ankehitriny, dia mitondra tsy fahasalamana foana fa tsy hoe nitoka ihany, gara ihany. Fa rehefa tsy mahalala onony sika dia tonga amin'ny fanimbana ny tenantsika foana, tonga amin'ny fanimbana ny tena ihany. Dia tsy manome voninahitra Andriamanitra fanimbana ny tempolin'Andriamanitra. Fanomezana voninahitra Andriamanitra amina manokana dia ny fandraisako ny teny ho tena fiainana. Marina fa feno mivavaka miaingy, mivavaka mialohan'ny sakafo, mahony tena fa ahoana hoy ny soratra masina dia hiainako izany amin'ny asako, amin'ny faneserako amin'ny ankonana sy ny fianakaviana ary ny fiarahamonina, dia aneo voninahitra n'Andriamanitra. Izay amin'ny atsipiriany zany, amin'ny atsipiriany mihitsy dia tena hoe fiainanao ny soratra masina. Mbola misy manakambara ve ny amin'ny valim-panontaniana voalohany io? Inona ny fepetra raisiko mba tsy hanitsakitsahako ny hafa amin'ny fiainako ny fahalalahana kristianina? Olona afaka kristianina, fa ahoana kosa ny mba ahafahako mieritreritra ny hafa tsy hanitsakitsahako azy ireny saingy satria hoe olona afaka ka azoko ataony rehetrarehetra? Inona ny mba ataoko? Saotra to
le contexte raha ny amaky ny andinin'ny fahavalo amby roapolo sika dia milaza hoe mifampijery le olona ao am-piangonana ino ty ataony ihany na jeren'ny hafa eny ivelany a ny kristianina hoay eo mihinana izy enaterina misampy ahoana ny atao mba tsy hanaovana tsinitsinona ny olona le mijery anao ny tenin'ny namantsika teo a dia manao hoe mba tsy hiavonavony sika satria efa mahery ara-panahy fa aoka ho teny tonga nofo raha ohatra ka raisika koa ny soratra masina amin'ny malemy dia toy ny malemy izy zay fa manoloana n'ilay fiarahamonina mijery anao ahoana no fitondran-tenanao ho zany misy olona isaky ny hetsika dia ahoana zao ozy ny anina raha manao an'itya raha manao an'ity akanjo tya dia ozy izy le namana anankiray ny anareo koa ny fiainanareo fefen'ny hafa fa manina raha atao zay tianao atao fa amin'ny maha-kristianasika zany a dia mijery sy miaina ny soratra masina sika ary mieritreritra ny manodidina antsika koa dia mila mahay mandanjalanjan'izany sika le nitenenina mantsika teo a dia tena ara-tsoratra masina koa no hoe aoka ho teny tonga nofo sika Kristy dia niara-ninana tamin'ny mpanota fa tsy fantatra inona no an'ny tao azonareo ve fa le fahaizana miara-monina amin'ny hafa io mantsy a indraindray fahadisoana mahazo na dia isika fiangonana tranainy azy mieritreritra ianao fa efa tena ambony dia ambony a ny lentany finoanao sy atao hoe anaty farangososa ny fahamasinanao dia manao tsinitsinina ny hafa ianao iny zany tsy ao anatin'ity contexte ity fa ny olona tena manana finoana dia afaka miainana hoe evero ny malemy finoana amin'ny ilany anankiray le hoe so mandratra azy na mandavo azy fa amin'ny ilany anankiray koa ny hoe aza atao tsinitsinina izy hoe ianao aty dia izy ary dia jerenao ohatra izao izy fa ataovy izay isondrotany eo amin'ny finoana zany hoe rehefa ao amin'ny fiainana kristianina tsy atao anatin'ny conteste ilay teny tonga nofo dia tena hoe mahaiza mifandray amin'ny rehetra ny olona mikirakira baiboly izay foana moa ny ilazako azy sasany a dia tena manava tena mihitsy tsy miaraka amin'ireo tsika tsy miditra ao amin'ny fiangonana io sika azonareo ve tsika ihany ny voavonjy iza milaza aminao fa nareo ihany ny voavonjy tompony mahalaliny azy ho ny soratra masina dia tsy manao an'izany sika fa tena hoe miara-monina amin'ny rehetra miara-monina amin'ny rehetra indraindray moa na ny fihetsika ivelana izay mampiataka ny olona amintsika ohatra ny fitafiana misy karazana olona izay manaraka fivavahana mivoy fitafiana miavaka ety ivelany ohatra ny avantsika avy any sotanana tsy haiko ve any amin'ny barao-panjakana any dia zany ny anaovan'izy ireny tsy fantatra fotsifotsy be dia mitafy lamba ohatrany koa izy any na tanora kely aza dia manao an'izany izy dia ireny indraindray tonga dia efa hoan'ny olona moa sasany dia kriko anazy tonga dia izy miseho masina sy ny sisa fa takitak'izay le sary fa tsy hoe iny zany sika dia hoe tena miavaka tsia aza atao tsinitsinina ny hafa amin'ny lafiny eto amin'ny contexte evero le mba fitsaratsarany ianao iny fa tsy hoe izy zany mahafantatra ny ataoko izay sy Kristy ihany zany nefa koa no hoe aza atao tsinitsinina ny hafa tena maiza miara-monina amin'ny rehetra iny tsy atao anatin'ny contexte iny fa amin'ilay hoe teny tonga nofo dia hoentinareo any an-trano fifa tonga ny ora efa nandinika ve ianao hoe inona ny mahasoa hafa amin'ny zavatra anapahako hevitra mizavatra anapahako hevitra mba atao a mahasoa hafa ve io anapahako hevitra fa hivarotra toka satria zany zao no mandeha mahasoa hafa ve io dia tonga dia mivaliny tsy haiko any aminao any ohatra miodikodina eo foana moa tsika satria hoa vokovoko manga ny tondrana ny perikopy tamin'ny fiangonana ny ladina sateo ny faefatra afaka milaza amin'ny hafa ve ianao tahaka ny Paoly hoe manahafa tahaka ny anafako an'i Kristy afaka milaza amin'ny hafa ve ianao mandinika tsara afaka milaza ny zanakao ve ianao
afaka milaza amin'ny vadinao ve ianao, afaka milaza amin'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-mianatra ve ianao hoe manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy. Aza miseho anina eo indray ozy ny sasany za tsy sahany zany fa na izay ny olona miseho aim eo. Ny farany dia koa mety tsy mahavantana antsika fa tokony hijery sika iza manodidina antsika no azika alaina tahaka satria manahaka ny Kristy izy. Ianao aloha ve azon'ny olona alaina tahaka satria manahaka ny Kristy, ary manodidina anao misy olona hitanao fa fakatahaka ve amin'ny finoana, amin'ny fitondratena, amin'ny fiainana andavanandro amin'ny maha-kristianina azy. Mila mijery olona tahaka izany sika satria ny fahavoazan'ny fiarahamonina amin'izao dia ny fahaverezan'ny nato farankisoana repère. Ny dada ao an-trano tsy repère, neny tsy repère, zokim-bomanga tsisy tsony. Dia ndao hibanjina ny Kristy afahanao miteny hoe manahafa tahaka ny anahafako ny zoky Jesoa. Ary ianao koa afaka hijery olona ve ianao raha tsy mahita ny Kristy mivantana, afaka mijery olona ve ianao kristianina toa anao, alainao tahaka amin'ny fiainany andavanandro. Mila mijery an'izany sika fa tsy jorombona fotsiny eny an-dalana ny toeram-piasana dia midona amin'ny poto voagaga fa taiza le repère. Tsy manana repère sika nefa raha misy olona manana repère ny Kristy azonao atao repère dia tafavoaka ny firenentsika, tafavoaka ny ankonanao. Dia taomy amin'izany ny olona. Hatreo ary ny fotoanantsika tamin'ity maraina ity hivavaka isika. Dia mbola misaotra anao izay Tompo niaraka tamin'ny fandinihana ny soratra masina ary nahazo hery indray takatra ny hevitry ny teninao hiaina, ny teninao mba ahatonga anay hanome voninahitra anao amin'ny fiainanay an-tsipiriana sy andavanandro, andro aman'alina, mba ahatonga anay hanana fanapahan-kevitra tsy hasoa ny tenana ihany fa hasoa ny hafa koa, mba ahatonga anay heritreritra izay mety ho fijerin'ny olonanay indrao, hanafotoina azy ka hialany aminao Andriamanitra, na hitondra azy amin'ny fanaranam-po, hanimba ny tena sy ny fiangonana, ny fijoronay sy ny ataonay. Misaotra anao izahay raha hanampy anay ianao amin'ny fanahy masina, ahafahanay miteny amin'ny hafa toa ny Paoly apôstôly hoe aoka nahaka ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy. Romeo anay Tompo olona azonay dinihana, olona manodidina anay akaikina lavitra ho fianarana ao anay. Meo ny fiangonana koa izany indrindra ireo tanora sy ankizy izay tsaroana tao very lalana ankehitriny. Ary toa jamba mifampitarika mihitsy azy. Apetraka eo am-pelantananao ny firenenay sy ny fiangonanao ary tononina eto ireo tsy salama rehetra manaraka fitsaboana manokana na any an-tokantrano na any amin'ny hôpitaly, ireo miady amin'ny fahafatesana. Tononay koa ireo manamanjo indrindra ireo mpianaka amin'ny finoana maro izay nampandrehanay no ny fanasana ny hava-malala, ampionina azy ireny hatanteraka faherezana ny ianao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamelana eloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakampanahy, manafahanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Rehefa amin'ny finoana ary nijodranao tolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalànany, ary ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo tanteraka tsy hanatsiny, mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky izay ny antso anareo, izy no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.